Fpmm-Ziona et ni Pasteure BARBIER Christina. Avy aiza ny famonjena. Ny famonjenahy dia avy amin'ny Jehova, mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba havelany angozozany ny tongotrao, tsy ho rendrenana ny mpiaro anao. Amen. Ivavaka isika. Jesosy Kristy tomponay, misaotra anao indrindra zahay mbola nomezanao an'izao maraim-baovao izao. Fahavelomanaina, famondram-po tsy hitalana, mankasitraka, mankatelina anao amin'izany fitiavanao izany. Izany indrindra no iarahanay miaraka amin'ireo mpon'ny lanitra, ireo anjely sy ireo olo-masina any aminao, iraisanay fo sy fanay tokoa manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, heniky ny vonany ny tany rehetra. Amen. Mankasitraka indrindra mpamonjy, satria dia tsapanay tokoa ny fitiavanao. Ilay tananao lava mahavonjy anay, indreny halali ny fandeferanao amin'ny zanak'olombelona. Satria dia na ny tsara fanahy na ny ratsy fanahy dia nomenao izao masoandro mibalika izao manambara ny faharetanao aminay zanak'olombelona ahafahanay manisa ny andronay sisa. Saotra Jesosy, tsy vitan'izany ihany koa fa mbola velarinao manoloana anay koa ankehitriny ny teninao, fanilo ny tongotray sy fanazavan'ny fiainanay sy ny lalanay. Saotra Jesosy. Vokiso teny soa mahafaly tompo. Ampaherezanao ny lohalika malemy sy atanjahanao ny tanana miraviravy. Dia voninahitry ny anaranao rery ihany Jesosy ny fifalianay. Ary indrindrandrindra ny tombonay amin'ny fahalalana tsara anao. Saotra Jesosy. Alleluia. Amen. Mbola ampitomboina amintsika lalandava ry havana ny fahasoavana omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Mandalo ady sarotra ny zanak'olombelona amin'izao andro farany izao. Ary Jesosy tompo izay tia ny sakaizany dia te hampahery azy mandrakariva ka te hilaza amintsika indray androany hoe amin'ny alalan'izao lohateny izao hoe aza Matahotra. Koa sokafantsika ary ny baibolitsika, ho jerentsika ny filazantsara ny Kristy Jesosy araka ny Matthieu 4:4, Matthieu 4:2 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita izany, hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ary niaraka tamin'izay dia nanery ny mpianatra iondrana tsambokely Jesosy, ka hita eo alohany hoeny ampita mandra-piravany ny vahoaka. Ary rehefa noravany ny vahoaka, dia niakatra tao an-tendrombohitra izy ka nitokana hivavaka. Ary no ny hariva ny andro dia nitoetra irery teo izy. Ary efa amby teo ampovoany ny ranomasina ny sambokely tamin'izay, dia natopatopan'ny olan-drano izy, fa notohainy ny rivotra. Ary tamin'ny fiambenana 4 amin'ny alina dia nakeny amin'ny mpianany Jesosy, nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina. Ary no nahita azy nitsangatsangana tambonin'ny ranomasina ny mpianatra dia raiky tahotra ka nanao hoe matotoa io. Dia niantso izy noho ny tahotra. Ary Jesosy niteny taminy miaraka tamin'izay hoe matokia fa izao ihany. Aza Matahotra. Amen. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Rehefa avy namoky 5,000 lahy tamin'ny mofo 5 sy hazan-drano 2 Jesosy ry havana. Dia notadiavin'ny olona halaina kely ny atao mpanjaka izy, araka ny voalazan'ny Jaona. Izany fikasan'ny olona zany dia tokony ho efa resaka masaka tao am-pisakafoanana izany, ka efa ren'ny mpianatra koa. Ary
toa tsy hitany loatra ny mahadiso izany fanakasitrahany tokoa aza. Fitiavam-boninahitra izany, fikatsana ny zavatry ny tany izany. Azany na tonga an Jesosy nilaza hoe ny fanjakako ny ozy tsy avy amin'izao tontolo izao hoe koa mba hampiataka ny mpianatra amin'ny fizahan-toetra mahamay tahaka an'izany, dia nanery azy io ondrana tsambokely Jesosy. Ny ondrana tsambokely araka ny voalazany Matio sy Marka. Araka izany dia tsy ny mpianatra no nifidy ny andeha mialoha, fa toa mbola te haharitra hatramin'ny farany ahita ny fandravana ny olona Jesosy, dia nasainy nandeha aloha ireo mpianatra, ary dia lasa ny ondrana ny sambokely. Fitezaina ny mpianatra taloha izany henontsika izany. Azany fitaizana izany koa dia mbola fitaizan'ny Jesosy ny mino koa aty aoriana. Tsy avelany Tompo Jesosy hilatsaka ho anisan'izao tontolo izao manko tsika ry kristianina malala. Tsy avelany Jesosy hifangaroaro amin'ny zavatra mety hahasimba tsika mantsy isika izay mpanaradia azy. Azany na tonga azy milaza hoe tsy tiako izy ny fivavahana haroharom-paratsiny. Ka matetika tsika dia tereny ondrana an-tsambokely indraindray, manoloana ny ady, manoloana ny fizahan-toetra mamaivay amin'ny fiainatsika. Samy manana ny faneren'ny Tompo azy manko mba hiondrana an-tsambokely isika tsirairay avy izao, araka izay hitany ho mahasoa ny fanahintsika. Rehefa mitokana mandeha irery mba andiny tena, hivavaka, hibebaka. Eny, amin'izany fandehanana an-tsambokely izany mety ho hafa no hijerevany manodidina antsika amin'izany, satria ny olona mantsy mitsara mety ivelany. Mety ho fahatezerana ny fiheverany an'izany. Mety ho alahelo ny sindana andehanana an-tsambokely. Mety ho fiavonavonana ihany koa. Fa tsy ahoanao ino izany. Andriamanitra mahalala izay, Andriamanitra mahafantatra ny fo sy mpandinika ny fo no mahita ny ao amin'ny tsirairay avy, ary mahafantatra izay mahasoa ny tsirairay avy. Ka ny nataony rehetra amin'ny fitaizana ny mpianatra dia fantany fa hahasoa azy izany. Manaraka izany dia rehefa lasa ny mpianatra ary ny vahoaka koa noravany sy nataony veloma, dia afaka malalaka izy mivavaka tao amin'ny ray samy rery. Niakatra teny an-tendrombohitra izy araka ny voalazany soratra masina. Ny zava-dehibe nitsarovany mantsy tamin'izao ny fitokanany ireto teny an-tendrombohitra izao dia momba an'ireto mpianatra mihitsy. Sarobidy loatra amin'ny Jesosy mantsy ireo apôstôly ireo. Nalefa ny mialoha azy izy ireo, tsy hoe noho ny tsy fitiavany azy sanatria izany, fa kosa hitany izay nahasahirana azy ireo. Ka dia fantatra fa ireny zavatra nanahirana azy ireny dia mety hanimba azy. Ka nentiny teo anatrihany irainy izany. Hitany mantsy ny fahalemeny. Kanefa dia tanatin'izany tsy mba nandatsy azy izy, na nanesoeso azy, na nanome teny fanarabirabiana azy. Tsy izany no nataon'i Jesosy, fa nangoraka azy izy, ary izany na tonga izany hanafofeno fitiavana nivavaka ho an'ny mpianany, satria zava-dehibe amin'i Jesosy izany. Ela hivavaka mahafinaritra nataon'i Jesosy ho an'ireo mpianatra, fantatsika izany ampatsiahivina antsika hijery ny Jaona
Toko 17. Eo an-tanakavanany ray dia manao fifonana ho antsika rehetra Jesosy ry havana. Tsy ho an'ny fiangonana mitambatra ihany, fa ho antsika tsirairay avy koa izao manatrika izao. Enina ny tsy manatrika aza. Ary hoy izy tamin'ny Petera hoe, ry Simona, indro Satana efa nilofo nitady anareo ho kororoiny toy ny vary, nefa izaho mangataka ho anao mba tsy ho levina ny finoanao. Fitiavana agabe. Fitiavan'i Jesosy ny mpianany. Tsy mitsahatra mivavaka ho antsika izy rahavavy sy rahalahy. Tsarovy fa raha tsy lasa ny devoly izy asy ianao, dia tsy noho ny herintsika na noho ny fahaizantsika na noho ny fahatanjahantsika, fa ny tompo ao an-tanakavanany ray no manonona ny anaranao sy ny anarako, sady mahatsinjo anao sy mahatsinjo ahy amin'izay rehetra alehako sy alehanao sy amin'izay rehetra ataoko sy ataonao. Izany fandehanana hitokana hivavaka izany koa ry havana dia fikarakarany antsika izay mpanaradian'i Jesosy mba hanao toy izany koa isika amin'ny tenantsika, amin'ny manodidina antsika, amin'ny mpiara-manompo amintsika. Hanao ny fihaonana mangina amin'Andriamanitra, ho fototry ny fiombonana sy fifaneraserany amina, azahoantsika hery sy fiadanam-po. Ry havana malala, indreny zavatra nitranga rehefa lasa lavitra teny ny mpianatra, nagaga ihany izao tantara izao. Tena ny Jesosy no nanery ny mpianatra iondrana tsambokely, nefa dia nasiany tafio-drivotra ny sambon'izy ireo. Tazan'i Jesosy no nandroa azy fa sahirana ny voivoy mafy izy ireo. Navelano ao fa tsy niazakazaka monjy azy eo izy. Dia hoy ihany ny fanontaniana maha olombelona hoe, nahoana re no mitazana fotsiny mandroa antsika Jesosy indraindray Ny valiny ko satria manan-keretra namonjy antsika izy. Navelan'i Jesosy ho tonga izany. Raha matsiaro ny tantaran'ny Lazarosy, fantany fa nararo mafy ny namany ny sakaiza malalany, kanefa dia navelany ho faty ao aloha. Ary efa 3 andro tao am-pasa nalahelo mafy Marta sy Maria, kanefa dia navelan'i Jesosy ho tonga izany. Ahitany izy mirahavavy ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny hananganana ny Lazarosy amin'ny maty. Nahoana re no mitazana fotsiny mandroa antsika Jesosy indraindray satria ry havana kendreny ho fanadiovana manko ny fahoriana. Tamin'ny reto mpianatra dia mila ho tafalatsaka amin'ny fitiavana izao tontolo izao ny fony. Tsy nahafa-po azy ny manaraka ilay mpamonjy izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao, fa mila mpanjaka tsaika nanaraka ny teny vahoaka, mila mpanjaka araka ny nofo izay niriny izy ireo. Navelan'i Jesosy ny anjadiany fahoriana ary izy, ahitany ny fatiantoka amin'ny tsy fiarahana amin'ny Jesosy. Fa ny toetrany ihany mantsy no naneren'i Jesosy azy iondrana tsambokely. Ireny fahoriana matetika izay lalovantsika ireny na ady sarotra ny fiainantsika ireny dia ny tanjon'Andriamanitra koa matetika dia ny iverenantsika aminy, ibebahantsika. Matetika raha misy toetra tian'Andriamanitra amboarina amiko sy aminao ry havana, tiany esorina mihitsy aza, dia aray ny tafio-drivotra izany. Avelany izany. Tahaka ny Petera izao, iletika ao anatin'ny rano mba hampanetsy tena azy araka ny fampianarana maly, mba hitadiavany fantatra azy, ary indrindra mba hanovany ny famindra ialany amin'ny lalana ratsy izay manimba. Nahoana reto mitazana fotsiny ny mandroa antsika Jesosy matetika satria tiany aseho ny herin'ny finoantsika. Jesosy tamin'ilay vehivavy Kananita, hoy izy hoe, raha vehivavy lehibe ny finoanao, tongava aminao araka izay irinao. Ny fahoriana sy ny ady mantsy ry havana matetika no entin'Andriamanitra mitsapa ny finoantsika.
matoa mampitondra zavatra mafy atsika izy dia mahita fa tsy maintsy mandresy itsika raha makatony teniny. Ny miaramila sahy, ny miaramila nahatoky, ny miaramila nandresy nomena ny pakasitrana tsara indrindra ny parany. Araka ny teny hoe izay mahatatra amin'ny farany no vonjeny. Ny fahoriana no vao maika mampamirapiratra ny fiainany mino, mampatanjaka ny finoany, mampanakaiky azy bebe kokoa amin'Andriamanitra, mampitombo ny fahalalany, indrindrandrindra ny fahalalany alaliny ny fitiavan'Andriamanitra azy. Fa tsy mba mandao amin'ny andro fahoriana Andriamanitra, ny olona no mandao amin'ny andro fahoriana. Ary io no ahafantarantsika ny tena namana. Raha anatin'ny fahoriana manesoneso na manao teny fanarabiana anao ny namana, dia tsy arovy izay fa tsy tena namana izy izay. Fa raha mampahery mampatanjaka ny finoanao kosa, manana fon'i Jesosy izany ny tena namana. Manamasina ny fitondran-tena ny fahoriana, manadio ny fieritreretany ny fahoriana, ny ady sekoly tsara indrindra mampandroso ny toe-piainantsika kristianina ry havana malalako. Ny fahoriana mahazo ny kristianina no mpanotsaina tsara indrindra fa tsy mba mamitaka. Koa izay mety manaraka ny anatra sy ny torohevitra omeny ady sy ny fahoriana, dia tafahoana amin'ny Jesosy mitondra famonjena. Farany ry havana, vonjeny amin'ny fotoana mety isika rehetra. Jesosy dia araka ny teny hoe zao manana ny hevitra heverako anareo, dia ilay hevitra mitondra fiadanana fa tsy loza. Nikendreny Jesosy tamin'izao nandaozan'ny mpianany nandeha irery izao, dia ny azahoany manatanteraka ny famonjena. Raha ilay miady indrindra itsika miady sy mitolona mafy amin'izao fiainana izao, dia tsarovy raha vavy sy raha lay malala, fa efa Jesosy mahita sy mandre ny toloko sy ny sendritsika. Nefa tsy fantatsika, fa ataotsika ho loza miatamby izany amin'ny fiainantsika, ka miantsoantso foana itsika hoe mandra mpibitsibitsika ny tompo eo amin'ny sofim-panahintsika hoe izao ihany, aza Matahotra. Ny fandrenesantsika n'izany no fiantombohan'ny famonjena. Tony ny fidobodoboky ny fo, tsy devoly akory, tsy matoto, tsy anjara ratsy, fa ny tompo ihany, ny tanany no mitsapa, koa io izy amiko sy aminao amin'ny teny hoe aza Matahotra. Vovonjy peteraka tsy milepika, koa afaka tamin'ny fahasahiranana ireo mpianatra. Mijanona ny tafio-drivotra, todisoma tsara ny sambo, izany no kendreniny Jesosy amin'ny fitaizany sy fikolokoloany ny mpianany. Koa atsika ary ahay manoa tahaka ireo mpianatra, raha tereny hisaraka amin'izay manimba, na dia hafa aza ny fiheveran'ny olona izany, ho iaho heveriko ihany. Dia izao misara amin'izay mety hanimba satria mamitaka izao tontolo izao, eny fa na ny akaiky aza dia mety ho hamitaka sy handafo. Nefa tsaroa fa Andriamanitra tsy mba mahafoy ny zanany. Araka ny teniny hoe tahaka ny fehiny reny akoho ny zanany ange no ahian'Andriamanitra antsika. Miay antsika isan'andro izy. Na dia misy manondimolotra isianao aza milaza hoe io fa lavo, io fa potraka, fa io fa nianjera. Dia izao no tsarovy ny tenin'Andriamanitra hoe na dia lavo impito aza ny marina, dia mbola tafarina ihany. Azy irery ny voninahitra satria tadidio fa nijalian Jesosy teo amin'ny azo fijaliana dia hitondra ny adiko sy ny adinao, ampitsahara ny tafio-drivotra rehetra izay miseho amin'ny fiainantsika, andehanantsika koa nefa ny anatin'izany fahoriana izany. Mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary miaino indrindra mibitsiky ny fanahy masina amintsika ry havana malala. Tianao Jesosy, tiantsika Jesosy, tsy mahafoitsika ho letika zany Jesosy, kanefa miankina aminao sy miankina amiko ny famonjena, na iaino ny teniny na tsy haino ny teniny. Azy irery ny voninahitra fa atsika kosa ny fifaliana sy fiadanana miaraka amin'ilay mampandresy antsika,
dia ilay efa nandresy ny hery ny fahafatesana ary mbola mampandresy antsika koa mandraka ankehitriny. Aleloia. Amen. Ivavaka isika ry havana. Sotra Jesosy malalako. Mankasitraka indrindra amin'ny fitiavanao sy amin'ny famondram-ponao. Saotra amin'ny fikolokoloana ataonao isan'andro na dia topatopany izao fiainana izao aza ny fiainana indrindra ny fiainam-panahana izay manara-dianao Jesosy satria dia tena milofo tokoa isatana Jesosy hamely anay, hanao izay areraka anay, hanao izay mingapingana Jesosy malala ny vohositra. Kanefa Tompo mahery anao. Mahery anao ilay Jesosy efa niantso anay hoe himpanompoka izay ny fidiko anefa tsy mba ho ariko hoe. Misaotra anao Jesosy malalo, misaotra Jesosy eo, misaotra amin'ny zavatra rehetra, misaotra indrindra amin'ny fizaham-toetra, amin'ny lalan-tsarotra lalovana isan'andro, kay moa eo foana ianao. Izay toa tsy mahatsapa an'izany indraindray Jesosy, toa reraka, toa hitady homonimona, toa hitady hamalifaty, toa hitady hisamboaravoara. Kanefa ianao eo akaiky milaza hoe, sa Matahotra. Saotra Jesosy malala. Da io ny mpanomponao tsirairay avy Jesosy raha misy mandiady sarotra amin'izao fotoana izao Jesosy. Ilay tana maherinao any hikasika azy. Ilay tana maherinao misy ohatra amin'ny fanasitranana any Jesosy. Hikasika ny tsirairay avy Andriamanitra. Atonga any tokoa miaramila mahery anaty Jesosy. Atsangano ny vohositra. Raha misy hitanao reraka Jesosy amin'ny mpanomponao mahenao n'izao filazantsara izao Jesosy. Na mivantana na anatin'ireny YouTube ireny Jesosy. Ampaherezy ny mpanomponao fa ratsy izao fiainana izao Jesosy. Ampianao izay atoky ianao mandrakariva. Ianao anao tokoa fa ianao ny tsy miova ary maharitra. Mandrakizay aminay. Ka io ny mpanomponao Jesosy malalaka tanterao aminy Tompo. Nitsodranomasinao tokoa milaza hoe ary ho an'izay rehetra, ary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafitohina, ary ametraka anareo tsy hanatsiny eo ny lohany vonany amin'ny firaviravona. Ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Kristy Jesosy etontsika ny voninahitra sy ny falebiazana, ny fanjakana, ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra ary ankehitriny ary mandrakizay. Eny tokoa ny tenin'ny Tompo amintsika anio hoe fa ianareo kosa ry malala dia ataovy izay androsoanareo amin'ny finoana masina indrindra ka mivavaha ao amin'ny fanahy masina ary tehirizo ny tenanareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra miandry ny famondram-pony Jesosy Kristy Tompo ho fiainana mandrakizay. Azy irery ny voninahitra, ny hery, ny fahefana, ny laza, ny dera. Fa ho antsika kosa ny fifaliana, ho antsika kosa ny fahonona-po, ho antsika kosa ny fiadana-po. Haleluia, haleluia.